lay tsambaratelo tany Fatima. I andro ondry izy telo Menaday, i Lucie, i François ary Hyacinthe. Indray andro tao amin'ny loha mahafinaritra koa vady Dairia no ny andrasan'izy ireo ny ondriny. Tony dia tony ny andro tamin'ny mitatao vovonana. Raha efa avy nanao saple izy ireo dia nisy azavana manjopiky. Natahotra izy telo Menaday ka niomana ny andositra kanjo nisy telatra narahina kotrobaratra indray. Tamin'izay indrindra no niseho teo ambonin'ny hazo maitso iray vehivavy mamirapiratra aok'izany niseho sy nilaza tamin'izy ireo mba hiverina eo amin'ny toerana io isaky ny 17 ny volana. Indro ambara paibe maso lay tsembaratelo tany Fatima. Ho atsika taranak'olombelona rehetra manirana ny tany, miarabanareo izay, na inona finoatsika na antokom-pivavahana misy atsika dia aoka samy iomana ka hivavaka amin'Andriamanitra, satria tsy fantatsika manko ny fotoana ialantsika amin'ity tany ity. Nanome lalana amin'izay ny Eglizy Masina Katolika Apostolika Romanina ny amborahana ho reny vahoaka rehetra eran-tany ilay tsambaratelo lehibe izay ampahany fahatelo farany amin'ny hafan'Andriamanitra nampitondraina ny mason'ny Maria tao Fatima ho an'izao tontolo izao. Tamin'ny taona 770 tao Fatima Portugal dia niseho tamin'ny ankizy telo Menaday ny Virginy feno ny nasoavan'Andriamanitra dia i Lucie, François ary Hyacinthe. Mbola velona Lucie amin'izao fotoana ampelezana zao tsambaratelo izao ary masera ao amin'ny fikambanana religieuse Carmelita mpitokamonina ao Portugal izy. Mivavaka miaritra fiainana ary fijaliana mafy mba hahazo famelana amin'ny otany zao tontolo izao. Tsambaratelo ny ampahany fahatelo amin'ny afatra io ary noferan'ny Virginy Masina tsy ho lazainy Lucie raha tsy amin'ny paparay masina irery ihany. Nosoratany Lucie tao anaty taratasy ary nohidiny tao anaty valopy matevina izay misy ny fitombokasin'ny vekan'le iria io tsambaratelo io. Tsy azo ambara paibe maso raha tsy aoriny taona 790. Nitehirizina tao amin'ny arsiva miafin'ny veka tao le iria izany valopy sady mihidy no sarobedy izany. Ny fotoana voalohany nanokafany Lucie le taratasy dia tamin'ny nanolorany azy ny Papa Ray Masina Pio faha 12. Kanefa rehefa namaky io taratasy io ny Papa dia mbola nanidy azy tao anaty valopy sy nanisy fitombokase indray mba tsy ho azony vakin'olo-kafa ary napirina azy tsy ho fanta-bahoaka. Taty aoriana dia namaky io tsambaratelo koa ny Ray Masina Joany fahatelo amby 20 ary toy ny nataon'ny Papa talohany dia nanafina azy indray tsy ho fanta-bahoaka satria fantany fa raha ambara alohan'ny fotoana dia isy fahamoizam-po sy orooro lehibe eo amin'ny taranak'olombelona. Tonga nefa izao ny fotoana ary nanome lalana ny Papa John Paul faharoa fa tsy maintsy ambara paibe maso amin'olombelona rehetra ilay tsambaratelo tany Fatima mba iomanany ny sambatan'olona. I Mopera Augustin izay monina ao Fatima dia nomeny Papa Ray Masina Paul fahinina lalana manokana mba hamangy sy hiresaka amin'ny masera Lucie. Ny religieuse Carmelita mpitokamonina manko dia tsy afaka miresaka amin'ny mpamangy azy fa mivavaka mafy kosa ho an'izao tontolo izao. Nambarany Mopera Augustin fa tamin'ny kahafaliana tokoa no nandraisan'ny masera Lucie azy satria misy afatra tsy maintsy ampitainy ho an'ny olona rehetra. Ho indrindra i masera Lucie. Mopero ilazao ny olombelona rehetra fa malahelo tokoa i Masina Maria renitsika satria tsy miraika mihitsy amin'ny faminaniana nambarany tamin'ny taona 790 ny maro. Jereo tsara fa mandeha amin'ny lalan-tery sy ety ankehitriny ny olo-marina. Ireo ratsy fitondrantena kosa nefa dia
manao rano lava makany amin'ny lalambe migodana, mizotra amin'ny fandringanana azy ireo. Inoy zao teniko zao mopero arasevony bebaka ny olona rehetra fa tsy hoela dia hianaka ny famaizana avy amin'Andriamanitra. Maro ny fanahy no very any amin'ny afobe, firenena maro no fongana tsy ho voatonona anarana itsony, nefa alohan'izany raha misaina ny olombelona ka mivavaka ary ny verina manao ny tsara dia mbola ho avitra ihany izao tontolo izao. Raha sanatria kosa mbola manomy varilavo amin'ny faharatsiana ihany dia ho very mandrakizao izao tontolo izao. Tonga izao ny fotoana tsy maintsy apelezana isam-batan'olona amin'ny fianakaviany avy, amin'ny namany avy, amin'izao tontolo izao mihitsy ny afatr'Andriamanitra nentin'ilay renintsika feno na soavan'Andriamanitra. Aoka hivavaka amin'izay ny olona rehetra, aoka samy hanao asa fivalozana, samy hiaina anatin'ny fandeferana. Ny minitra farany amin'izao andriany antsika izao, ary tsy hoela dia hipoaka ny loza mahatsiravina fandripahana ny olon-dratsy mpaniratsira. Rambe kotra nefa izany toe-zavatra izany dia maro ihany ireo izay manalavitra ny eglizy masina no tonga saina ka hidodododo hiantoraka eny an-tsandrin'ilay reny eglizy masiny Jesosy Kristy. Ireo tokom-pinoana eny rehetra eny, ny any Angletera, ny any Rosia, ny any Chine, ny Inde, ny Jiosy, ny Silamo, ny Protestanta sy ny sisa dia hiverina amin'ny valan'olo tokana daholo dia ny eglizy masina katolika apostolika romanina. Hiverina amin'ny tena finoana marina ny olombelona rehetra, hidera sy hitsaokany avy Andriamanitra ray-paharantsika, hidera sy hitsaokany Jesosy Kristy zanany malalany, ary aneo fanajana sy fitiavana feno any masina Maria ilay renintsika feno asoavan'Andriamanitra. Ikaondoha momba ny fandriam-pahalemana ny firenena maro, nefa tsy masakana ny sazy avy amin'Andriamanitra tsy ho tonga izany. Hisy olona iray, lehilahy izy io, mpitondra fanjakana ambony, ho faty tampoka satria ovonin'olona, ary io famonoana io no hitarika ny famakina ady lehibe. Tafika mahery vaika tsy haitoaina no anjakazaka eran'ny Europa, ary dia hanomboka ny ady nokleary. Ho potika sy montsana zao tontolo zao noho io ady lehibe io, ho rakitry ny aizina mikitroka ny tany tontolo mandritra ny 3 andro maninitra. Maro ny olombelona no mbola ho velona aorian'izany haizina mampivarahontsana fenerifery izany, nefa ny ampahatelon'izy ireo ihany no madio fitondran-tena ka hiaina vanim-potoana vaovao. Tsy vitatreo anefa ny raharaha fa mbola hisy alina iray mamirifiry sy mahangolo lozan-tany ho tonga, ary 10 minitra alohan'ny sasakalina dia hisy horontany mahery vaika tsy mbola nisy toy izany. Ampiovitrovotra ny tany ray manontolo mandritry ny adi-pamataran'andro 9. Io no famatarana fahatelo fa avy Andriamanitra no hany manjaka sy mitantana an'izao tontolo zao. Ny olona madio fitondran-tena sy ireo mampiely ny finoana an'Andriamanitra sy ny afatry ilay renin'Andriamanitra ny seho ta Fatima dia tsy mba ho azo tahotra sy ory. Aoka kosa nefa tsy atahotra ny sisa rehetra na izany azy, fa aoka izy ireo raha ho teo velona hampiondrika haingana ny lohany, aoka izy ireo andaloko ary angataka ny famelana amin'ny fofotena mivalo amin'Andriamanitra, satria manko ireo zay madio fitondran-tena sy tsy andevoziny faharatsiana ihany no sisa ho velona aorian'izany zava-doza izany. Mba hahafany rehetra hiomana ka tsy ho faty fa ho velona dia zao ny famantarana omeko. Tebiteby tsy haitohaina ary fotoana fohy aorian'izany dia anomboka ny horontany mahery vaika. Noho ny herin'ny horontany mafy loatra io dia hitonginana 320 degré miala amin'ny aksa misy azy ankehitriny
ny planeta tany. Nefa iverina amin'ny toerany ihany izy avy eo. Vita izany haizina mikitroka no andrakotra ny tany manontolo. Amin'izay fotoana izay dia ivangongo toy ny lalimanga ireo fanahy maloto rehetra ary hianaka manera-tany izy ireo avy eo. Hampiahatra fampijalina loza-tany amin'ny fanahin'ny olona minihatsy miaino zao hafatra izao sy minihatsy mibebaka amin'ny aratsiany sy ny alotoana. Ireo izay tsy mivadika amin'Andriamanitra kosa, aoka izy ireo ampirehitra ny labozy masina sy hanomana hotely masina misy ny tsara vongany Jesosy mifantsika amin'ny hazo fijaliana, mba hahafahantsika sy fandray amin'Andriamanitra ray ary mitalao fatratra ny famindram-pony tsy misy fetra. Ho divotry ny haiziny mikitroka ny tany tontolo ary ho hitany maro eny amin'ny lanitra ny lakroa lehibe mifono hery miafina, izay ampatsiaro ny rehetra fa tamin'ny fijaliana tsoroa aman-tany no nanavotan'Andriamanitra ny olona rehetra tamin'ny nanomezany zanany malalany indrindra. Any atokantrano tsirairay avy any ny anome hazavana dia ny labozy masina. Raha vao mirehitra ireo labozy masina ireo dia tsy mety maty intsony na vonoina aza raha tsy efa misava ny azy mikitroka mandrivotry ny ateloana. Akoatra izany dia tokony ho samy manana rano voasina ny isa-tokantrano ka hamafy izany betsaka amin'ny varavarakely sy ny varavarambe. Ho tahin'Andriamanitra ny fanan'olona voafidiny. Niafatry ny Virginy masina tamin'ny Losia, mandehana anaka ambaraho amin'izao tontolo izao ny zavatra hitranga manodidina ny taona 570 ka hatramin'ny taona 2000. Tsy miaina ireo didy izay nomen'Andriamanitra raha io tanterahintsika ny olombelona. Lay ratsy no mitondra izao tontolo izao ka mamafy sy mioty fankalana ary lololony atraizatraiza izy. Anamboatra fitaovam-piadiana mahery vaika ny olombelona, ary izany dia mety hanamontsana izao tontolo izao ao anatin'ny minitra vitsy sy monja. Horingana natsasaky ny taranak'olombelona amaky ady amin'ny Eglizy Masina Katolika Apostolika Romanina ilay ratsy miaraka amin'ireo mpanompony ho fanoherana sy fanompotohana azy. Isy fifandirana sy tsy fitovian-kevitra eo amin'ny fikambanana religiozy maro. Omen'Andriamanitra fahefana namontsana ny planeta tany tsikelikely ny loza voajanahary toy ny setroka, ny avanitra, ny atsika mamirifiry, ny rano, ny afo, ny safo-drano, ny horohoro-tany, ny rivo-doza ary ny toetrandro misafotofoto. Izany rehetra izany dia hitranga alohan'ny taona 10 ilazao ireo rehetra tsy mety mino fa tonga izao ny fotoana. Horingana avokoa ireo izay tsy mba maneho fiantrana ny hafa ary ireo tsy mampiseho fitiavana amin'ny mpiarabelona aminy tahaka ny tiavan'i Jesosy zanako malalako azy ireo. Antapitrisany olona tahaka izany ary teny ao am-pony ireo hanao hoe tahaka izay aho maty tany am-boka nefa inoko marina fa betsaka ny bebaka. Iarany sazy mamay vai avy amin'Andriamanitra tompontsika ireo izay tsy mino azy, ireo mankahala azy ary milaza fa tsy manana fotoana hivavahana aminy mihitsy. Miantso ny olombelona rehetra ho anantona ny Jesosy Kristy zanako, manantona izao tontolo izao Andriamanitra, nefa ireo izay mivadika aminy sy miaina amin'ny tsy fahamarina kosa dia haringana. Aoka ny olona rehetra andohalaka eo anolohan'ny lakoroa maherin'i Jesosy zanako malalako, aoka koa ny rehetra anao rozery masina ary aorian'ny araba ray mary folo dia aoka samy anao izao vavaka izao. Andriamanitra mamela ny elokay, arovy amin'ny meminy afo be izay ary tatano makany an-danitra ny fanahy rehetra, indrindra ireo izay mila ny famindram-ponao bebe kokoa. Masina Maria Virginy fehiny fahasoavana, arovy izahay, tianao izahay, vonjeo izahay ary vonjeo izao tontolo izao.
Samia manandratra indimy ny sembolin'ny apôstôly. Dia nizao amin'Andriamanitra raha mahefa ny zavatra rehetra izany. Ao amin'ny vavaka andavanandro pejy 2. Ary Samia manao rozery masina, fa io no mifono ny tsambaratelon'ny foko tsy voakasiky ny fahotana tamin'ny fototra. Ny olona rehetra zay mino zao teniko zao dia aoka hijoro amikery ka hizara sy ampiheliny hafatra. Aza matahotra, aoka tsy ho raiky tahotra ny fonareo mandritra ny andro lehibe ny tompo. Aoka ny rehetra hifanampy dia mbola misy ny fotoana. Fa ireo zay tsy miraika ka tsy mampihely ny hafatra dia tompona andraikitra amin'ireo fanahy zay ho very noho izy tsy mba nampahafantarana. Ireo zay manao ny rozery masina mpanetretenina dia azo fiarovana avy amin'ny an-danitra. Ary ireo zay efa voatenin'Andriamanitra fa tsy maintsy ho faty noho ny fandaminany masina dia nampy azy ireo aho mba hialaina ampiadanana ka ho masina izy ireo rehefa hiditra ny fiainam-baovao. Reko mafy ny amonjeny zanako rehetra sorina masina lamesa isaky ny zoma voalohany sy sabotsy voalohan'ny volana 5 sesy. Ary reko mafy koa ny anatonan'ny pretra mahandraisan'ny sakramentan'ny fampihavanana na ny kofesy, ary andraisan'ny eukaristy masina, fa ny fanajaniny sy fandraisan'ireo sakramenta roa ireo no ahavitra zao tontolo zao tsy ho fongana tanteraka. Raha efa tsy mivotrovotra intsony ny tany dia ho ringana amin'ny fomba mahatsiravina ireo zay mbola minia tsy mino an'Andriamanitra tompontsika. Hitondra entina gazy ny rivotra ka hiaka iny rehetra eny zany gazy mahafaty izany, avy eo dia hiposaka indray ny masoandro. Ireo zay mandray izao hafatra izao dia tsy ho faty fa ho velona. Aoka tsy hisy anadino fa ny fanasaziana taon'Andriamanitra dia masina, ary aoka hitandrina ny rehetra fa va manomboka ny fanasaziana sy ny fandriganana dia tsy azo atao ny manalava maso misitrika mitsiritsirika izay zava-miseho any ivelan'ny trano any, na ino na antony, satria tsy ten'Andriamanitra manko ny ahitany ny zanany ny fanasaziana piariny amin'ireo mpanota tamin'ny maloto fanahy. Aoka ho fantatry ny be sy ny maro fa sitrak'Andriamanitra nitrangany zany rehetra izany. Ny paparay masina sy ny eveka rehetra amin'izao fotoana izao dia miandry hafatra hafa indray izay anazava ny momba ny fibebahana sy ny vavaka. Aoka ho tsaron'olombelona rehetra fa ny teny nambarin'Andriamanitra dia tsy mba fampitahorana ty akory fa fanambarana ny vaovao mahafaly. Koa samia re isika rehetra miezaka ampihely aingana amin'ny fomba rehetra ireto afatra ireto. Amin'izay manko ny olona rehetra dia samy are ka ho tonga saina ebebaka ary tsy ho faty fa ho avitra ka ho velona mandrakizay. Sy mino an'Andriamanitra venao zay mamaky izao afatra izao ary miainy koa izao teny izao. Tsarovy fa mandroso ny tanany andray anao izy, tianao sy ny fianakavianao ary ny namanao rehetra izy, ka tianavitra anareo rehetra satria samy zanany daholo ianareo. Ary aroty ny famindrampon'ny masina be ny mbola feno fangorana ny fon'ny masina, ary eny ny didy folo napetra no tanterahintsika mba azahoantsika ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra rahintsika be fitiavana indrindra. Aoka isika hivavaka. Tompo, aoka ny fitiavanao ampiasa ahy
anova fitiavana ny fankahalana, ampianatra mifamela raha misy adisoana, itory firaisana amin'izay tsy mifankahazo, anoro ny marina amin'izay diso rehetra, anamafy finoana anireo izay mbola misalasala, amelo mpanantenana amin'izay anatin'ny famoizam-po, hitondra hazavana amin'izay rakotry ny aizina, izara falinina amin'izay malahelo. Tompo, zao indrindra ne no aoka ho katsaiko, ny anala alahelo fa tsy ny alana alahelo, ny amonjy ny sasany fa tsy ny hovonjeny ny sasany, ny hotian'ny namana fa tsy ny miandry hotiana, satria izay manome no tena mandray, izay manadio ny tena no tena mahavonjy ny tenany, ary izay mamela ny elony hafa no tena mahazo famelana, ary izay maty no mitsangako velona mandrakizay. Amen.